voalohany Kristy voalohany soratany Paoly ho an'ny Korintiana toko fahatelo fantatsika tsara moa satria manjary teny faneva nentina nandritra izao propagandy nentin'ny andriamatofiloha izao ny hoe fany fitiavana no lehibe indrindra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana ao amin'ny dika telim-bolana moa izy dia hoe fany fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo mora kely ny tena andeha hiavany atao hiavany tsy misy ilan'izany fampiavana-pirenena izany fa raha mandray Kristy dia miavana mora no teny an'izany fa ny manana-tanteraka an'izany no sarotra fa eto indray satria fitiavana no resaka dia andeha indray asika hifankatia andeha isika izay navatra faharoa andeha isika hifankatia ahoana andeha isika hifankatia fa ilay Jesu Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo na fony ainy na nolotra ny tenany ho famonjenanao ho famonjenany malagasy ho famonjenany zao tontolo izao ilay Kristy izay Andriamanitra dia Andriamanitra no fitiavana ary izay no tonga ny hoe ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo tsy dia milaza hoe fa namahay fiteny olona sy ny andely azy ianao namahay famonaniana tahaka n'iny ianao namahay zavatra rehetra ianao namahay fitendrim-bohitra ianao natolina lehibe ny fahaizana mampahalalanao kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mitsina ihany ianao kane hifankatia isika andeha hifankatia hoy eo amin'ny andininy fafito hoe ny fitiavana manderitra ny zavatra rehetra l'amour excuse tout fitatsika le zany hoe manderitra ny zavatra rehetra izany ny fitiavana mino ny zavatra rehetra ny fitiavana manantena ny zavatra rehetra ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra l'amour supporte fitatsika le zany io moa dia natsoina ilay Jesu Kristy fitiavana natao ohatra amour par excellence natao ohatra izany hoe fanam-pitiavana le izy Andriamanitra nanetry tena dia nanolotra ny aina na ny sy voabava fa nafony hatramin'ny ainy nalainy Paoly mba ho fitaratra antsika izany fa izay no tena fitiavana lehibe indrindra raha mamomelona ihany kio dia sarotra izany olona nanenjika azy zao hoe olona nanompa azy zao hoe olona miteny ratsy azy zao hoe olona nanalavaraka azy zao hoe olona nafomba rehetra ny famety miady ahoana mihitsy no avako ny fankatia ahoana ny diavako an'izany marina tokoa fa ny tompo aza dia mbola miteny mafimafy koa hoe raha misy manely ny tafolanao avy dia inona toy io azo kio fa nataontsika tsy hoe io azo kio miavarina fa tonga dia fiavaro mitondro taka manaraka daholo izay azo ao atao rehetra efa tsy azo kondroany fa mbola hifanena manaraka ny fakahita ny fanalandimpo ny fanaontso raha eo ny andininy fahenina eo zao dia milaza izy hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-ny faly amin'ny fahamarinana kosa fa sika malagasy dia mifampiandro kendri-tolona mifampiandro kendri-tolona ny amin'ny tsy fahamarinana na amin'ny ratsy izay atao tsy manao milina zay atao amorona ny olona zavatra amorona ny olona fanaratsiana amorona n'izao zavatra rehetra mainka ava ka nisy fahazosoana toy indry nataonao lompo ngeza be ny tarafany malagasy an'izany tonga ngeza be ary natokeo mankana fahazosoana ngeza be toy ity dia vo mainka lompo Madagasikara ray manontolo no mitsaranao anatin'izany zara ny olona zay anao nano fahazosoana ary zay hoe fifaliana ho an'ny olona mahitatsika tezana eo amin'ny zavatra izay ataonao nefa no teny ny fitiavana hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana eo ny andeha fahadina dia hoe tsy mora sosotra tsy manao otroko eny mora tokoa no miteny an'izany fa rehefa voadaraka foana ianao voadaraka foana
vitanao tsony zany hoe amelahelyko zany fa dia manao tropo dia mitahiny fahatezerana dia mora sosotra sy fitiavana izany sarotra nanapamperaka zany ka na dia mitena hoe ame mifankaty dia ota mifankaty ny olona falena hoe tsy miady fa kobay ankelika iany sarotra nanapamperaka zany mba tsy tenako hoe impossible fa amin'Andriamanitra tsy misy ny impossible fa raha toa karaisitsika ilay Andriamanitra fitiavana ilay fitiavan'Andriamanitra agape ilay Andriamanitra lehibe indrindra satria fitiavana lehibe indrindra raisoam-polo izy sakafo ny fonao ampidio am-ponao izy no anadio ny fonao izy no anadio ny tsy fampanterahana rehetra dia vitanao ny mity vitanao ny mifankaty vitanao ny mamelahelo raha mbola kristiana ka natsapana sarobidy ilay nandatsahany Kristy ny rano famonjenanao dia manao zava-dehibe indrindra leto izany fitiavana hoe ay ilaina ny mifankaty fa nde ifamela isika fa zava-dehibe ka raiso Kristy raiso ny tompo ho fiainanao dia hoainy manadio ny lotolotom-pahotana sy ny farifaty rehetra mbola ao anatinao atonganao tsy adio anatreny tsy aina fitiavana fa raha raisinao izy dia vitanao zany hoe hainao ny mity na dia ny fahavananao aza dia mitenenao tiava ny fahavananareo ny vavara an'izay manenjika anareo andeha isika hifankaty